Mampitombona ho aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amena. Andeha ry havana hiaraka hivavaka isika. Amin'izao maraina vaovao izao ry Tompo renay eny an-danitra aho dia ny fisaorana no mipololotra ty am-ponay, satria afaka miatrika ny tontolo andro izay noho ny fitiavanao, noho ny famondram-ponao, ary izany no antsoina hoe fahasoavana. Koa ny tontolo andronay Tompo dia apetraka eo ampelantananao tario, ary tario amin'ny alalan'ny fanahy masina izahay, mba hanao ny sitraka ao. Arovy amin'ny ratsy rehetra Tompo, amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Natombotsika omaly ny niresahana ny amin'ny atao hoe antso. Izany dia mifanaraka amin'ny lohahevitra volana Jolay manao hoe olomboantso ny mpino. Ho antsika zanaky ny testamenta vaovao ankehitriny ry havana dia izao, tao amin'ny batisa no niantsoan'Andriamanitra antsika tsirairay avy ho zanany. Andingy ho vakiantsika ny Galatiana 3:7 ka ny 9:20 ka hatramin'ny 20 vakiana amin'ny anaran'i Jesoa. Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana any Kristy Jesoa. Fa na iza ianareo no natao batisa ho an'i Kristy dia nitafy an'i Kristy. Tsy misy intsony na jiosy na grika na andevo na tsy andevo na lahy na vavy, fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesoa. Amen. Raha itodiana mantsy aloha ny testamenta taloha dia ny taranak'i Jakoba ihany, ireo antsoina hoe jiosy na hebreo na zanak'Israely, ireo ihany no zanak'Andriamanitra, ireo ihany no vahoaka an'Andriamanitra, ary ny mari-pamantarana analana an'izany dia ny famorana. Rehefa teraka 7 andro ny lehilahy, ny zazalahy zany arak'izany dia noforana izy. Fa tsy izany kosa ny aty amin'ny testamenta vaovao izay iainantsika izao. Ny fiangonana kristianina amin'ny alalan'ireo vita batisa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina, ireo indray no Israely vaovao, ireo no fiangonana kristianina, ary ireo no olomboantso natsoina ho zanak'Andriamanitra. Tsisy hakanavaka io izany, fa izay mino an'i Jesoa na lahy na vavy na kely na lehibe, niza mino an'i Jesoa ary dia natao batisa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina dia tonga zanak'Andriamanitra izy ireo, olomboantso zanak'Andriamanitra. Ry havako, ho antsika izao mino fa maro ny vita batisa, ary tsy nijanona teo amin'ny batisa ihany fa efa mpandray ny fanasan'ny tompoko. Ahoana no fandraisanao an'izany antso mahazanak'Andriamanitra nanomboka tao amin'ny batisa izany ankehitriny? Manahoana ny fiainanao an'izany eo anivon'ny maha ianao anao? Ohatra zao za raim-pianakaviana aho ato amin'ity tokantrano ity, nefa koa dia vady ato amin'ity tokantrano ity. Ahoana ny fiainako an'izany hoe olomboantso zanak'Andriamanitra izany? Nitakizany koa amin'izay tontolo mifandrohirohy fiainana amiko eto amin'ny fiarahamonina, any amin'ny tontolon'ny asa, ao amin'ny fiangonana. Natsoina tamin'ny alalan'ny batisa ho zanak'Andriamanitra isika amin'ny finoanan'i Jesoa. Hoeritreretintsika indray izay manavao, hoentina manavao ny fiainantsika tsirairay avy ry havana ao anatin'izany. Dia eo an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Hivavaka isika. Misaotra aminao Tompo fa natsoinao ho zanakao izahay amin'ny finoanan'i Jesoa Kristy rehefa vita batisa. Koa manomboka izao dia mba ho tandrovanay ho zava-dehibe izany, ka amin'ny ataonay rehetra Tompo, n'aiza n'aiza toerana misy anay, ninona ataonay dia asehonay fa zanakao izay Andriamanitra, amin'ny finoanan'i Jesoa Kristy. Dia amin'ny anaranao novanay an'izany vavaka izany sy hametrahanay ny fiainana iray manontolo, ho eo am-pelantanan'i Jesoa Tompo. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesoa. Amen.